Nitrangana lozam-pifamoivoizana tany Mitsinjo karandalo vaky pneu vadika ary 3 no naratra. Vaky kodiarana ka nivadika teo Mitsinjo ny fiara fitateram-bahoaka izay mampitoa Antoliara Faradofay. Mpandeha 3 no naratra vokatr' izany, ny 5 amin'izy ireo no voalaza fa voa mafy. Efa nahazo fitsaboana ao amin'ny tobim-pahasalamana Amboanato sy toeram-pitsaboana Amboasaro ireo naratra, tsy nisy kosa ny aina nafoy. Mirary fahasalamana ho an'ireo zay naratra indrindra arabaina ihany koa tsy naty fo amanaina. Betsaka moa ny zavatra izay ho lazaintsika ato anatin'ity video ity, fa mialohany hidirantsika amin'izany zavadrehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne atsika ary asio zay amin'ny video, indrindra azadiny ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary topoky lahy, ndao ary topoky vavy, abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Ny zavamisy any ivelany no hanombohantsika indray ity video ity. Hiverina hifampiraharaha momba ny nucléaire i Iran. Nilaza ny fanjakana iranianina ny omaly fa hiverina hifampiraharaha momba ny nucléaire amin'ny Europe ary zareo. Allemagne, France ary Grande-Bretagne no firenena hiarahany Iran mifampiraharaha ny zoma 12 Jolay izao izay atao any Turkia. Anisan'ny tsara ho fantatra moa fa dia efa nisy fifanarahana tamin'ny taona 2014 namela any Iran hiditra amin'ny nucléaire civil, hamokarany herinaratra ohatra ary manaramaso izay mety ho fanamboarana bomba atomika, saingy noravany Etazonia izany tamin'ny taona 2014 rehefa nitondra voalohany i andriamatoa Donald Trump tamin'izany fotoana izany. Taorian'ny daroka bomba ny fandrombonan'ny Israely sy Etazonia dia izao miverina izao ny fifampirarahana amin'ny alalan'ny Europa. Lazaina sy zarena moa iny zavamisy any ivelany iny satria anisan'ny tsara ho fantatra izay zavatra izay ny hoe hiverina hifampiraharaha momba ny nucléaire i Iran. Rehefa avy niresaka ny mikasika an'iny zavamisy any ivelany iny isika dia ndeha arisika iresaka kely ny mikasika ny bola tompondaka indray i Madagasikara. Ekipa malagasy avokoa no tafakatra niakatra ny lalao famaranana resindry faratina Rakotony Iaina tamin'ny isa 12 Rizigla na Jean-François Rakotondrenibe. Lasan'ny Madagasikara indray ny amboara any National de Saint-Bonnet le Château nandritra ny fananana petanque tao Frantsa. Arabaina indray ny ekipa malagasy satria nahazo fahombiazana ary voninahitra lehibe ho an'ny firenena Madagasikara izany zavatra izany. Fa ny zavanisy sy ny zavanitranga tany Antsahalava Ambatondrazaka kosa dia namoy ny ainy ireto olona mivady ireto noho ny fihinanan zavatra izay tsy fihinana. Ny fahazoko mama sy dada ny maraina fa tsy nety ny foha fa enjana be hoy ny fanazavany ilay zazalahy 5 taona zanak'izy ireo. Niezaka niantso ny lehibe ny fokontany ireo lehibe naheno ilay resaka ary niaraka tamin'ny ilay zaza saingy olona efa maty no tao. Manoloana ity tranga izay mampalahelo ny seho tany Ambatondrazaka ity moa dia nambarany ity zaza ity fa ireny kalamoaka dia na kalamoaka nalika ireny no nataony izy ireo loka saingy nangidy be dia tsy nihinana izy. Araka ny fantatra dia alina izy ireo no efa tsy nahatsiaro tena. Nambarany ireo manodidina fa matetika no mitango io kalamoaka dia io ilay vehivavy izay mbola nahitana odiny ireo zavatra ireo maromaro teo an-tokotaniny. Ny andro vitsy lasa izay moa dia nilaza zavatra isofiratsiraka. Nilaza moa ity ramatoa ity ny hoe nandresy ny demokrasia. Tafapetraka soa mantsara amin'ny toerany Isolonirina Martinot be ny tanàna vaovao any Ambodinonika Vatomandry. Nentany kafaliana tsy ombitrahatra ny vahoaka voamarina fa izy no mpandresy tamin'ny fifidianana tao aorian'ny tolona amambolana natao ka nafahana namerina tamin'ny laoniny ny vokatra marina tamin'ny fifidianana farany. Raha tsy aivina moa ny zavanisy raha atao jeritodika ny tantara dia nandresy tamin'ny salanisy sady amin'ny 70 isanjato i Martinot saingy nitsimbatika ny vokatra navoaka ny tribunal administratif ka niteraka korontana. Nampiakatra ny raharaha ny député solom-bavambahoaka Sofiratsiraka sy ireo vahoaka tany an-toerana ka tonga amin'izao tanjona izao izy ireo. Rehefa tratra moa ny tanjona izay nokasain'izy ireo sy ny tanjona izay nirin'izy ireo dia nilaza ity ramatoa solom-bavambahoaka
sofiratsiraka ity ny hoe nandresy ny demokrasia koa satria voalaza sy voazara ihany koa ny mikasika aniny fandresen'ny demokrasia iny dia ndeha arisika ilazakely ny zavanisy tany ivelany lafo 5 tapitrisa dolara ny singa ny planeta Marsa. Araka izay efa voalaza teo moa dia lafo 5 tapitrisa dolara ilay meteority izay milanja 12 kilao avy amin'ny planeta Marsa rehefa natao lavanty tao amin'ny fivarotana Soft by any New York ny alarobia lasa teo. Tsara ampafantarina moa ny mikasika an'ity singany planète Mars izay lafo 5 tapitrisa dolara ity dia vato meteorita antsoina hoe NWA 16788 nilatsaka avy amin'ny Mars izy io talohany anjerany tany anefitry ny Sahara ary hita tany amin'ny faritra Niger ny taona 324. Zarizaraina mba ahafantarana ary lazalazaina mba ahalalana moa iny zavatra malaza maneran-tany iny ny hoe lafo 5 tapitrisa dolara ny singany planète Mars. Ny manaraka izay asiantsika resaka ihany koa dia hiresaka kely ny mikasika an'ity generaly izay helahela tsy hita ity ary helahela tsy heno ihany koa. Izy ity moa dia araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny ministra matanty tsy manao raty Paubert koa dia zareo kely aminareo ampitiavana sy ankafaliana. Ny generaly izay horesantsika moa dia General Serge Zele mahavelona ny fiompina trondro ity generaly ity raha nilaza ny fanehoan-keviny. Miompy trondro i General Serge Zele izay saigy teo alohany tena nahafantarany maro azy mahomby ary tena mahavelona ny fiompina trondro hoy ny nambarany tao anatin'ny horonan-tsary. Nilaza moa ity General Serge Zele ity ny hoe sady miala voly misakafo trondro salama tsara no mampidibola ny fiompiana trondro. Miantso ny tanora sy ireo efa misotro ronono toa azy i General Serge Zele mba hiompy trondro satria tena mahavelona io ary misakafo trondro ianao no sady salama tsara no mbola mampidibola hoy hafatra izay nambarany. Somary efa betsabetsaka ihany koa ny zavatra izay efa voalazantsika tato anatin'ity video ity raha fitipitinina ireo rehetra izay efa voalaza dia nilaza ny mikasika ny petanky isika teo ary lasa ny Madagasikara indray ny amboara. Nilaza ihany koa ny zavatra malaza any ivelany ary nilaza ny mikasika ny olona tany Ambatondrazaka izay nodimandry noho ny fihinanana sakafo tsy fihinana. Tato ihany koa isika nilaza ny antsoavo izay nataon'ny General Serge Zele ny hoe mahavelona ny fiompiana trondro koa dia manentana ireo generaly misotro ronono toa azy izy mba hiompy trondro satria tena mampidibola io fiompiana trondro io. Nilaza ihany koa isika ny mikasika ny tranga nalozam-pifamoivoizana izay misy olona naratra ary efa nahazo fitsaboana sahaza azy. Betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valam-parana intsony ka hoy hoe ajanona tsika hatreo ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisesy zay fa tsala vela ndresaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray ny manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.